Zay ny amin'iny fa marefo kosa ny fandraisana anjarany sehatra indostria amin'ny PIB tsy mihoatra ny 5 isanjato izany izany tao anatin'ny 20 taona lasa izay mba hahatratrarana ny tanjona ary ihany koa hametrahana ny indostria ho fanohitra amin'ny fampandrosoana dia nisy ilay conférence goavana notanterahana tamin'ity androandroany ity. Mandrafitra eo anelanela amin'ny 20 ka hatramin'ny 15 isanjato ny PIB ny sehatry ny indostria tao anatin'ny 20 taona farany teto Madagasikara. Tanjona miapakatra izany 20 isanjato hatramin'ny taona 2020. Hatreto raha mitanin'ireo firenena mandroso i Madagasikara dia mihinana fotsiny ihany amin'ny fanondranana ireo akora fototra raha toka ny fampiasana teknolojia avolenta sy ny fahaizana no ampiarina ireo firenena matanjaka. Hoy ny fanamarian'ny solitena ny Frederick Ebert Stiftung Marcus Schneider androany. Fototra ny fampandrosoana hoy izy ny fampirobobona ny indostria saingy mitaky ny fisian'ny finiavana politika sy fandraisana andraikitra maharitra izany. Raha efa nakataovina hatramin'ny taona 2014 ny politika industrielle Madagasikara dia nisy kosa androany teto amin'ny Bisakorondrano ny famirian'ireo mpisehatra voakasika amin'izany mba ahafahana manatanteraka azy. Loha hevitra nodiniana ny hoe ny indostria fanohitra ny fampandrosoana radio-karena ahoana ny fomba ampiaran'ny fanjakana ny politika industrialy. Miakasa hoe atao androany zany a dia dingana voalohany eo amin'ny lafiny hoe nalamboarana ny code de l'industrie. Ina moa no atao anatin'ny code de l'industrie hoe zavatra maromaro izy ireo ary tsy afaka aroso zany zay tetikasa zay a raha tsy misy ireo hevitra ireo ny tena mpandraraha eo amin'ny lafiny industrie. Izay tompony tena lehibe no anaovanay ity conférence publique ity eo amin'ny lafiny politique industrie. Ny toerana industrie io izy fa marefirefo any tompony industrie kanefa zay tsy very fanantenana hoe anamotra izy satria fa betsaka ireo volonté zany hoe anoa anapandroso any ny industrie fantatrareo fa eo amin'ny tetikasa zany amin'ny fampiasana ny olona eto a Madagasikara eo amin'ny 50 millions d'emploi miteraka ty industrie ty ka zay mbola very mpanantenana mihitsy zay hoe mba hiverina ndray zany industrie malagasy eto an-toerana eto. Mba ampiarana ny politika industrialy dia tsy maintsy mamaritra ny paikady fampiarana azy izay ilana ny hevitra misehatra rehetra voakasika hoy ny ministra industria sy ny fampirobobona sehatra tsy miankina Andriamatoa Narzon Rafidimanana raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity conférence ity tena ny androany. Raha ny fanazavana mifototra amin'ny teboka maromaro ny paikady fampiarana dia ny fananana fomba fijery miaraka marona amin'ny fampandrosoana ny fametrahana ny sata amin'ny feny industria ary ny fampitomboana ny haitao amin'ny alalana fampiasana teknolojia avolenta ka tonga ny industria malagasy hivoatra. Aorian'ny conférence androany dia dingana manaraka hatrehana ny fandiniana ny eo amin'ny lafiny ara-lalàna mba hametrahana ny sata amin'ny feny industria. Izana hotratrarina kosa ny fahalohana volavolan-dalàna mikasika ny sata amin'ny feny industria eo anivon'ny gouvernement ary eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny taona 2012.